Izay fatateraka kosa indray ny androany dia nosafidian'ny fikambanana miaro zon'ny mpanjifa ho fotoana entina hifampiarahabana noho ny fatratrarana ny tonotona mazava ho azy vorylanina araka izany ny mpikambana teo anivon'izay Rndc izay nisy ny lanonana tsotsotra izay ndraisan'izy ireo. Ny tsy fahampian'ny lalàna miaro ny zon'ny mpanjifa no anisan'ny nisongadina ny taona 13 izay nivalina teo raha ny fanamariana izay noentin'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa Rndc na ny réseau national de défense des consommateurs ny maraina teo. Ny andrasan'izy ireo amin'ity taona ity dia ny isian'ny lalàna mikasika ny fiarovana ny mpanjifa. Ny lalàna zany maivana eo fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Ireny matory olona samy vatra ny zavatra lany data reny sy henjana ny fisamokana lalàna zavatra fa hoe raha vao migadra na la mandejakejana ny amin'ireny mazava ho azy tsy manao ny olona. Ty 2014 ty zany tena nisany ametrahana zavatra ngeza be zany hoe ny tsara vitanay tamin'ny herintaona ho hatsaraina amin'ity 2014 ty. Raisinay ohatra zany raha nangataka izay tamin'ny herintaona hoe ataovy io projet de loi sur la protection des consommateurs ary nanolotra zay izao ny fomba fijerinay azy amin'ity kosa manana député izay niaraka taminay hoe nangataka fanohanana lany ampitondrana an'izay ny amin'ny assemblée nationale. Amin'ity taona ty koa zay angataka ny décret d'utilité publique les associations des consommateurs mba tena opérationnel ni défenseurs des consommateurs. Amin'ity taona ty koa zay angataka ny décentralisation électrification rurale na ny énergie renouvelable satria nany antony ilaina ny fahazavany any ambanivohitra miteraka fandripalemana zany miteraka fahalalam-baovao miteraka fandrosoana zay. Amin'ity taona ty koa zany zay ametraka hoe inona daholo ny organisme tokony apetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana afahana miaro ny mpanjifa sy ny miaro société civile mba ho balizy eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka ary indrindra fa ny mpanjifa zay reo satria tsy misy tsy mpanjifa na iray azy. Zay zany zavatra ngeza be ny taona ty. Ary ny tena anankiray angatanay dia hoe asio ny ministère de la consommation et du ravitaillement zay tsy dirany mpanao politique fa ampihinakanina ny olona sy hamatsy ny olona fa tsy atao hoe rehefa misy ny crise dia atrany anaty volany tratran'ny crise rehefa lamindamina dia ambomboariny mpanao politique anaovana propagande. Ny fionana androany moa dia noentiny ireo mpikambana samihafa avy eo anivon'ny fikambanan'ny zon'ny mpanjifa Rndc hifampiarahabana sy hifampirariana soa amin'ity taom-baovao ity.